tafaraka amintsika indray ato anatin'ny fandarana meteo manolotra ny araba tompoko. Mbola hitoy hafana hatrany ny andro ary maina indraindray ho amin'ny rapitso zoma. Hitoetra miandalana kosa ny varatraza manomboka ny sabotsy. Izany hoe tombanana isy ny orana miatoatony amin'ny morontsiraka atsinanan'ny Madagasikara iny manomboka ny sabotsy ary hidina ny maripana any amin'ny faritra atsimo. Ny ilany atsinanan'ny Madagasikara iray matola ary ny ilany atsinanan'ny faritry ny afovoantany. Indray ro jerentsika amin'ny Tsipiriana ny toetry ny andro. Vao vinavina tao anatin'ny 7 andro avy eo amin'ny zoma fa 12 ny volana jona 2024 amin'ny maraina dia hitoetra ny zavona na ny zavotany vao maraina amin'ny faritry ny afovoantany iray manontolo iny ka mila miomana ny rehetra amin'ny satria somary ho malomaloka ny fahitana indrindra ny mpitondra fiara ny amin'ny faritra sisa moa dia hifandimby ny rahona sy masoandro na hibalika be ny masoandro ho amin'ny zoma. Tolakandro kosa dia hifandimby eo ny maloka sy ny mibalika saika manerana ny Madagasikara araka izao hitantsika amin'ny sary izao. Tsy dia misy loatra ny fiovana misongadina araka ny efa voalaza teny am-piandohana ny maripana ho amin'ny rapitso zoma 20 degré celsius izao no ambany indrindra. Any amin'ny faritry Vakinankaratra 5.3 degré celsius kosa no ambony indrindra ny Maheva-Tanàna sy ny any amin'ny faritra Avony andrefany Nosiny. Ho amin'ny sabotsy fa 17 ny volana jona 2024 indray dia hitoy hatrany ny zavona na ny zavotany vao maraina aty amin'ny faritry ny afovoantany aty ny amin'ny takarira sy ny amin'ny alina kosa dia isy ny orana malefaka ny amin'ny faritra Sava sy Analanjorofo iny. Ny ankoatr'izay moa dia hifandimby eo ny rahona sy ny masoandro mahakasika ny maripana amin'izay andro ny sabotsy izay dia hidina ny maripana araka ny efa voalaza teny am-piandohana any amin'ny faritra atsimo sy ny ilany atsinanana ary ny ilany atsinanan'ny faritry ny afovoantany iny 20 hatramin'ny 25 degré celsius ny aty amin'ny faritry ny atitany. Ny morontsiraka atsinanana eo anelanelan'ny 14 hatramin'ny 19 degré celsius ary ny morontsiraka andrefana dia 13 hatramin'ny 15 degré celsius. Ny alahady faha 20 ny volana jona 2024 indray dia saika hifandimby ny rahona sy masoandro manerana ny Madagasikara. Afa-tsy ny any amin'ny faritra Sava sy Analanjorofo iny ny tontolo andro no anorana malefaka ary ny hipotra kosa ny orana na ny herika indraindray ny amin'ny vao maraina aty amin'ny faritra Vadivavy sy ny faritra Fitovinany aty. Vinavinaina izy fidinany kosa ny maripana ambony indrindra ho amin'izay andro ny alahady izay araka izao hitantsika amin'ny tarehimarika amin'ny sary izao dia lasa 4.30 degré celsius no ambony indrindra ny amin'ny manodidina ny faritra avaratra andrefan'ny Madagasikara iny. Ny aty amin'ny afovoantany ny maripana ambony indrindra dia eo anelanelan'ny 2.20 hatramin'ny 13 degré celsius. Hatreo no mamarana ny meteo antsika ho amin'ity alina ity mirary soa antsika rehetra mandrapitafy.